Raha misotranao zay ny amin'ny fitiavanao, misotranao zay tompony amin'ny fahatsarana, misotranao zay tompony amin'ny teninao indray androany. Tompo tena miankin-doha tanteraka aminao zay. Ianao Isoa tena hiteny izay tianao lazaina Isoa dia lazao, fa fantatrao ny fon'ny tsiraray avy. Ianao rery ihany mahalala ny any anatin'ny tsiraray avy ihany. Fa tena hoe ny teninao Isoa tena mba hitondra vokatra, hitondra fiainanao anatin'ny fon'ny tsiraray avy androany. Dia tena hoe ianao no iankina ny fo sy ny fanahinay. Dia matoky anao zay tompony amin'ny fitantananao rehetrarehetra. Alleluia. Misaotra Isoa. Salama daholo tsika rehetrarehetra. Izay mbola tsy fanatry tava moa zany satria mbola misy endrika maromaro ihany mbola tsy dia fantatra. Fa voalohany indrindra hoe tsika rehetrarehetra hoe fanahinao ilay anarana hoe Isoa zany. Sa vao androany vao nafantatra an'izany hoe inona marina ary zany. Ahoana ary zany anarana antsony zany. Iza mbola tsy mahalala an'ilay hoe anarana hoe Isoa mihitsy. Afaka manangan-tanana kely fotsiny hoe za mbola zay vao nandre. Bebe zay vao nandre an'izany sa efa nare? Efa nare? Mbola? Iza koa ankoatra ny bebe? Izy? Efa nare daholo ankoatra ny bebe zany efa nafantatra an'izany daholo. Mino aho fa mety anona fa somary mety Jesosy ihany zay. Jesosy ihany Isoa. Fa ilay Jesosy fotsiny anarany Isoa ny tena anarany. Fa nadika teny gasy dia natao hoe Isoa. Dia ilay hoe Andriamanitra, ohatrany tsy dia naheno hoe Andriamanitra firy tsika teo dia hoe maninona ny lasa tsy miteny hoe Andriamanitra intsony. Satria dikan'ilay Andriamanitra, tsika tsy hanao fampianarana mahakasika amin'izay fa fitinina fotsiny ilay izy. Dikan'ilay Andriamanitra dia hoe mpanjaka eto Madagasikara rehefa maty izy, mpanjaka, ohatra hoe Andrianampomerina, Radama, dia antsoina hoe Andriana ry zareo. Andriana moa zany tena fiantsontsika anazy, Andriana. Dia rehefa maty ny mpanjaka dia hosorana ranomanitra, tsy hoe ranomanitra moa zany fa tsy haiko hoe zavatra manitra, asorana zavatra manitra ry zareo. Mba tena hoe mba tsy hamoaka fofona zany fa mba hoe ho fanajana anazy fanomezam-boninahitra ny mpanjaka maty. Dia zay mahatonga an'ilay teny hoe Andriamanitra. Izany hoe ilay Andriamanitra dia mpanjaka manitra. Zay zany mpanjaka manitra, misy fofona manitra. Azontsika ilay izy. Dia io finoana kristianina, alohan'ny hidiran'ny finoana kristianina dia efa nisy ilay atao hoe Andriamanitra. Dia io Andriamanitra io dia Andriamanitra ny Malagasy. Zay ilay hoe ny mpanjaka dia hitanareo ny olona amin'izao rehefa ilay makany amin'ny douane, rehefa makany amin'ny rova reny dia mangataka fitahiana ry zareo. Zay ilay hoe ho tahian'Andriamanitra sy ny razana. Dia fantatra io zareo tsara ilay Andriamanitra io, fa ilay Andriamanitra io dia mpanjaka maty. Ka misy fotoana manko ny olona miteny hoe tsy tokony hoe tahian'Andriamanitra sy ny razana, fa normal be izy raha miteny hoe Andriamanitra sy ny razana, satria ny Andriamanitra tonoiny hoe ilay mpanjaka maty. Dia rehefa tonga amin'izay finoana kristianina dia novaina ilay baiboly. Elohim ny tena fiantsonana azy hoe Andriamanitra zany hoe Elohim. Elohim. Tsy te hanazava be tsika fa mba hoe tsotra fotsiny zany hoe tena hoe fitinina tsotra ilay izy. Dia zay mahatonga antsika hoe miantso an'ilay tena nanantsonana azy tany Israely mihitsy hoe Elohim, satria avy amin'ny jiosy ny famonjena. Jesosy zany tsy avy eto Madagasikara. Tsy merina izy tsy Betsileo izy fa jiosy. Jiosy Jesosy. Dia ny anaran'ny tany no atao hoe Isoa. Ho an'izay sahiran-kirana manonana azy zay ilay izy Yehosoa na hoe Yesoa.
Yehoshua ho azay sahira kely zany dia mba mamanina kely hoe Yehoshua, zay le tianaran'i Jesosy. Ny amaranako anazy mahakasika an'izay ohatra hoe dadany Nambina zao fantako hoe Mamy ny anarany, Mamy. Dia dikan'izany zao hoe rehefa teny frantsay zany dia ohatrany hoe sucré. Dia rehefa tonga any France zany izy dia hovaina avy ny anarany hoe sucré. Dia raha tsoko izy hoe sucré sucré dia tsy todika mihitsy izy ao, satria Mamy ny anarany. Dia amin'izay hoe anaran'izay hoe rehefa miantso azy ohatra hoe any an-dafy izy zao any France dia atsoko amin'izay izy hoe Mamy dia mitodika izy, fa raha tsony frantsay izy hoe sucré tsy mitodika zany izy. Izy ary tena mitapitapy koa zany olona izany ao. Fa rehefa dia ohatray koa Yehoshua, Jesosy foana nahafantarantsika hatramin'izay, nihaino antsika foana izy, amen, niasa mahery foana izy. Fa rehefa nampahafantariny antsika amin'izay ilay izy hoe Yehoshua ny tena anarako, dia izay mahatonga antsika hoe aleo tena hiantsona amin'ilay anarana izy. Fa raha nanana kara-panondro izy dia Yehoshua foana ny soratra ao. Fa tsy hoe rehefa tonga ry izy dia manana kara-panondro anglisy, manana kara-panondro japonais fa kara-panondro jiosy foana. Azontsika amin'izay ilay izy. Fantatsika zany zao eto fa ilay Andriamanitra tononona io zany ny tena diso. Fa ilay Jesosy tsika tsy miteny hoe diso ilay Jesosy ao, fa Yehoshua ny tena anarany. Dia rehefa fantatro ilay fahamarinana dia ilay fahamarinana ny raisiko. Fa izay miteny Jesosy akory dia tsy hoe tsy mihaino izy, fa mihaino izy, amen. Mihaino foana izy raha Jesosy ary nanatsony ny olona anazy. Fa isika ny nampahafantarina an'ilay marina dia hoy izy ny tenin'ny Korintiana voalohany toko 7:20 hoe ny fitiavana tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana. Izany hoe fitiavana zany dia mifaly amin'ny fahamarinana foana. Vao mahare an'ilay fahamarinana izy dia tian'ilay fahamarinana. Satria hoy izy Yehoshua hoe ny ondriko mihaino ny feoko. Raha tena ondry ny Yehoshua zany ianao dia mihaino ny feoany. Fa tsika tsy manameloka ny olona izay miteny hoe Jesosy ao zay. Tsy hoe rehefa miantso Jesosy ny olona dia lasa ny amin'ny afo be. Dia tsika koa tsy le fiangonana iray le hoe Yahoshua iny, tsisy idirany iny ty fotoana ity. Efa naheno an'iny daholo tsika. Le misy hoe Yahoshua dia ambasadorin'ny Edouard. Ay, tsisy idirany iny tsika aloha voalohany indrindra. Fa izy ireo manko le manameloka hoe izay miteny Jesosy dia verany amin'ny elo afa amin'ny devoly. Fa tsy izay mihitsy le fomba fijery ao, tsy izay mihitsy. Misy fanontaniana ve makasikasika an'izay? Misy fanontaniana amintsika zay mety hoe tsy nazava ilay izy hoe misy aminareo zao mety hoe reto ohatra ny efa hitanay taty ihany fa Yehoshua foana ihany fa ohatra maninona tsy mazava. Dia rehefa misy fanontaniana mana dia afaka mametra-panontaniana. Raisitsika ny tenin'ny Tompo Jaona toko 7. Jaona toko 7 andininy voalohany. Ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy, mpanapaka tamin'ny Jiosy. Izy nakao amin'ny Yehoshua no nialina ka nanao taminy hoe Rabeo, fantatray fa mpampianatra avy amin'ny Elohim ianao, fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Elohim ny momba azy. Yehoshua namaly ka nanao taminy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'ny Elohim. Hoy Nikodemosy taminy, ataon'ny olona ahoana no ateraka rehefa lehibe? Mova izy, mova mahazo miditra any an-kibon-dreniny indray va izy ka ateraka? Yehoshua namaly hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'ny Elohim izy. Izay ateraky ny nofo dia nofo, ary izay ateraky ny fanahy dia
fanahy. Azagaga no nilazako taminao hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo. Ny rivotra mitsoka amin'izay tiany ary renao ny feony, nefa tsy fantatrao izay hiaviany na izay alehany, dia tahaka izany izay rehetra ateraky ny fanahy. Nikodemosy namalika nanao taminy hoe atao ahoana no ahatonga izany zavatra izany. Yehoshua namalika nanao taminy hoe ianao va no mpampianatra ny Israely ka tsy mahalala izany zavatra izany. Lazaiko aminao marina dia marina tokoa izay fantatray no lazainay ary izay hitanay no ambaranay, nefa ny fanambaranay tsy raisinareo. Raha ny zavatra ety an-tany aza no lazaiko taminareo ka tsy inonareo, ahoana no inonareo raha milaza aminareo ny zavatra any an-danitra aho? Ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra fa tsy ilay nidina avy tany an-danitra, dia ny zanak'olona izay any an-danitra. Ary tahaka ny nanandratany Mose sy ny menarana tany anefitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Fa toy izao ny tiavany Elohim izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Fa Elohim tsy naniraka ny zanaka ao amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Izay mino azy dia tsy elohina, fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka rahateo, satria tsy nino ny anaran'ny zanak'ilay tokana Elohim izy. Ary izao ny fanamelohana, fa tonga amin'izao tontolo izao ny mazava, nefa leon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava, satria ratsy ny asany. Fa izay rehetra manao ratsy dia makahala amin'ny mazava sady tsy manantona amin'ny mazava, fa ndrao hita miharihary ny asany. Fa izay manao marina kosa dia manantona amin'ny mazava mba haseho ny asany, fa atao amin'ny Elohim izany. Alleluia. Somary lavalava. Tena nisy fotoana ny tato amin'ity tantara ity moa zany, izay tantara izay hoe nisy olona anankiray lehibe, fariseo izy, izany hoe olona mpivavaka tsara, olona mpandinika soratra masina, olona mamaky baiboly foana zany, olona mandinika soratra masina foana zany, ary mazoto mivavaka be zany. Tamin'izany moa ny an-drareo resaka misy an'ilay tempoly tamin'izany dia mazoto makany tempoly mihitsy izy. Misy na koa le trano fampianarana ireny, ina moa izy teo? Sinagoga. Mazoto makany am-piangonana, mivavaka matetika foana, tsy tapaka mihitsy, ary mandinika soratra masina foana. Tahaka izay ito lehilahy ito izay antsoina hoe Nikodemosy ito. Nisy fotoana izy andro alina nakany amin'ny Yehoshua, nakany amin'ilay tena mpampianatra, nefa izy azo lazaina koa hoe mpampianatra. Mpampianatra manantona mpampianatra. Hita manko fa misy mpampianatra lehibe noho izy, dia nanantona izy noho ny alina. Tsy hay ny antony tena eny e, eo ihany ny tahotra ny jiosy, satria ny ankabeazan'ny jiosy sy ny ondoam-pisorona dia anisan'ny nanenjika ny Yehoshua. Ary rarahany mihitsy ny olona izay manaraka ny Yehoshua tamin'izany, rarahany mihitsy hoe raha vao manaraka an'io nareo dia roasina amin'ny sinagoga, roasina amin'ny tempoly, tsy mahazo mivavaka ao tsony raha vao manaraka an'io nareo. Andro alina Nikodemosy no nandeha mitady an'i Yehoshua, dia niresaka izy mianaka. Niresaka izy dia io ny teny voalohany andiny faharoa hoe rabe eo, fantatray fa mpampianatra avy amin'ny Elohim ianao, fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Elohim no momba azy. Yehoshua rehefa nanomboka ny fanompona nataony dia nanova ina le vavaka teo, nanova ny rano lasa divay izy. Nanomboka teo ny famantarana ny seho marary sitrana. Yehoshua daholo nanao an'izany rehetrarehetra izany. Nikodemosy nahita, nijery, mety hoe nijery lavidavitra, nahita le fanasitranana nataon'i Yehoshua foana izy. Izany hoe i Nikodemosy zany dia le anisan'ilay lohandoha-mpisorona nahita an'i Yehoshua, ny asany rehetrarehetra mihitsy hitany daholo.
Zay mahatonga anazy nanaiky tena tsy misy olona mahavita an'izao ataonao izao mihitsy raha tsy miaraka amin'ny Elohim. Satria za nahita ajamba nahiratra. Za na rehefa nisy an'izao nisy tsisy mahavita an'izany raha tsy Elohim no momba azy. Dia tsy nataitra ny Yoshua le fitenenana an'le izy. Tsy nataitra anazy le izy, tsy hoe tsy niteny Yoshua hoe tena za mihitsy tena tsy zany no nataitra ny Yoshua zany le hoe misy famantarana sy nrehetrarehetra fa tonga dia nolazainy Yoshua izy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa izy raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo miditra ny fanjakany Elohim. Maro ny voasoratra ny ampiangonana ny anarany. Fantatry ny lohandoha-pisorony ianao ao, fantany tsara ianao satria ianao mandoha didy be da be, mandoha didy foana. Ianao le tonga tsy tapaka foana ianao. Ianao le mazoto tsara mihitsy ianao, fantatra daholo ny mombamomba anao. Nateraka ho fiangonana. Fa zao ny zavatra mitranga. Hoy Yoshua hoe raha tsy ateraka indray ny olona, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakana any ambony. Iza no te hahita ny fanjakana Elohim zany? Amen. Zako. Fa zao ny teny soratra masina dia hoe raha tsy ateraka indray ny olona, raha tsy ateraka indray. Zany hoe efa nisy fahaterahana voalohany zany. Efa nisy le fahaterahana voalohany. Dia le fahaterahana voalohany dia ianao le teraka io aranofo io hitaka io. Le manana date d'anniversaire. Tsingerin-taona nahaterahana. Iny le fahaterahana voalohany iny. Fa nitenen'i Yoshua eto hoe raha tsy ateraka indray. Zany hoe raha tsy misy fahaterahana fandroa indray nareo tsy miditra ny fanjakany Elohim. Dia teneny mihitsy ao ambany eo fa izay ateraky ny nofo dia nofo. Isika nateraky ny nofo dia nofo. Misaina ny zavatra ny tany. Ny nofo manko ny nofo dia io nofontsika io. Tsy ny zavatra jerena io dia zavatra ety amin'ny tany foana. Zavatra katsahana io dia zavatra ety amin'ny tany foana. Satria nateraka tetỳ an-tany izy. Satria nateraky ny nofo izy. Dia zavatra ny tany foana ny saintsaininy. Araka ny teniny any amin'ny Romana 9 hoe zay misaina araka ny nofo vakiko kely. Romana 9 Romana 9 andiny 15. Fa izay araka ny nofo dia mihevitra izay zavatra ny nofo, fa izay araka ny fanahy kosa mihevitra izay zavatra ny fanahy. Izay hoe ny olona teraky ny nofo dia mihevitra izay zavatra ny nofo ihany. Zay foana ny saintsaininy, zay foana no tadiaviny. Hoy ny soratra masina hoe ny nofontsika io dia vovoka. Dia rehefa maty io dia hodinina ihany, vovoka ihany. Satria avy amin'ny vovoka ianao, avy amin'ny vovoka. Dia izany vovoka izany, ohatrin'ny hoe izany vovoka izany, misy dikany ve izany? Itsahana izany vovoka izany. Eny amin'ny faladimy misy ny vovoka. Vovoka izany tsisy voninahitra. Satria tany tsisy mametraka vovoka mihitsy dia apetraka amin'ny eny tsika moa izany misy le izy. Apetraka ao anaty cadre photo. Apetrakatsika eny ny vovoka. Tsisy hakan'io vovoka io mihitsy dia hoe alaina ny vovoka dia somary atao haingon-trano. Tsisy manao vovoka haingon-trano zany. Satria tsisy valeur amin'ny vovoka. Hoy Petera hoe nofo izy dia tahaka ny ahitra.
mamelana izy ozy izy ohatra nita tsara ihany izy fa aveo izy maina de malazo de dorana. Io nofo io nefa niazaka zany olona io nofo io a no mamatimatin'ny olona de zay ateraky ny nofo koa de misy vokatry ny nofo. Ina le vokany? Fa kitsikatykely indray ny Galatianina 5 22 sa 19 fa miharihary ny asan'ny nofo de izao fitsangatsangana. Misy karazany le fitsangatsangana. Misy ilay fanaovana firaisana rano-nofo alohan'ny fanambadiana, zany hoe mbola tsisy fifanekena, tsisy mariage moa fiantsoantsika anazy, tsy mbola nisoratra de efa miray trano, efa misy firaisana rano-nofo, efa mifanoroka koa efa firaisana rano-nofo, nefa mbola tsy vita ninino fitsangatsangana asan'ny nofo zany. Eo koa ny fitsangatsangana nisaraka. Rehefa nisaraka ny olona anankiray de le olona roa zany moa nisaraka, le lehilahy sy vehivavy nisaraka izy, nisaram-panambadiana. Aveo le lehilahy nisy vehivavy niaraka taminy, na le vehivavy koa nisy lehilahy niaraka taminy. Io izy ny teny Yoshua hoe fa na iza hoy izy a misaobady ka manambady an'iny olona efa nisaraka iny a dia tsangajanga. Karazana fitsangatsangana ihany koa zay. Zany hoe ianao nisaraka, le vadinao nefa mbola tsy maty, nefa nanambady olo-kafa ianao, zay le ateraky ny nofo ao anaty fitsangatsangana zany. Ina koa fitsangatsangana anankiray, manambady mihitsy ianao fa miaraka amin'ny olo-kafa, ary ny teneny Yoshua mihitsy any amin'ny Matthieu any hoe fa na iza mijery vehivavy ila ka mila azy dia tsangajanga. Zay ateraky ny nofo de nofo, ka raha tsy ateraka indray anareo de tsy mahazo miditra ny fanjakan'ny lanitra. Fahalotona, fisainana maloto, blague maloto, le manao le fisainana vetaveta ianao any asaina ho any, manana saina vetaveta. Fahalotona, fijetijejona. Inona ny fijetijejona? Azotsika tsaina. Fijetijejona de na lahy io na vavy samy misy fijetijejona, fa tsy mivavivavy rehetra ihany. Miainga ao an-trano de manamboamboatra ny rehetrarehetra mba inona ny anton'le manamboamboatra? Eny e, le hoe manamboatra koa tsy hoe olana be fa misy le hitanao mihitsy ny toe-ponao hoe manamboatra ianao mba hisarihana ny hafa, mety amin'ny lalan'ny fiakanjo io, amin'ny alalan'ny zavatra ananana. Amin'ny teny frantsay kely moa izy tsy haiko hoe ohatran'ny ahoana le sensualité, le fihetsika môlamôla hoy isika zay, môlamôla, ohatran'ny hoe mitondra fitaritana zany, ohatran'ny hoe misarika, mahatonga ny fonao hitsiriritra anazy.
Fanompotsyampy, tapakazo kely, mitoky amin'ny tapakazo, mitoky amin'ny tsy haiko resaka dadarabe, fombafomban-drazana. Rehefa misy maty de le manisy afo eo amin'ny inona moa izy teo, eo amin'ny varavarana. Inona ny anton'iny? Satria mba tsy hanaraka an'iny ny fahafatesana, fa iny afo iny mahavita inona? Fanompotsyampy zany. Rehefa avy manasa lamba de rehefa misy faty de manasa lamba, de hoe entin'iny rano iny ratsy rehetrarehetra. Fanompotsyampy zany. Nefa fa fantatrao fa Iesoa nitondra ny ratsy rehetrarehetra, nitondra fahotana rehetrarehetra. Ianao nefa le avy nandevina de hoe milasa manasa lamba, de hoe lasa n'iny rano iny ratsy rehetrarehetra. Zany hoe le rano zany mitondra ny ratsy rehetrarehetra, de hoe hanaraka an'iny ny loza. Fanompotsyampy zany. Fanompotsyampy daholo zany. Resaka mamora zaza, le foraina aloha tsy olana, fa le mamora de le miaraka amin'ny fary, miaraka amin'ny zavatra maromaro isan-karazany. Inona ny dikan'ireny? Atao inona ny fary mba ho mamy ve sa tsy haiko hoe ahoana? Fa fanompotsyampy zany. Famadihana, fanompotsyampy ny famadihana. Ianao raha zanak' Elohim zany ianao tsy miditra amin'izany intsony, satria ny Elohim anao dia Elohim velona, fa tsy Elohim ny maty. Fa hoy ny soratra masina, ny olona rehefa maty dia any izy tsisy atsarovana azy intsony. Hoy izy dadarabe aminao hoe mangatsiaka izy, nefa izy efa mangatsiaka mihitsy raha vao maty, sa tsy izany? Rehefa maty izy dia mangatsiaka, de mila tafiana. Fanompotsyampy zany. Aoka ianao tsy eo amin'izany intsony. Zay mahatonga ny oziny, zay mahatonga ny zavatra maro isan-karazany amin'ny fiainanao ianao, satria ny zavatra ataonao amin'ny fanompotsyampy, asany maizina, asany devoly. Ianao nefa mitady fanafana, dia any amin'ny devoly any ianao mitady fanafana. Satria maninona? Satria noho ny tsy fahalalana. Rehefa tsy mahalala isika dia manaonao foana, manompo Andriamanitra tsy izy, Elohim tsy izy. Betsaka ny fihetsika fomban-drazana ataontsika fa fanompotsyampy. Misy an'izany hoe tsaroko tsara tamin'ny zanakay tambola kely, dia somary arivarivo zay voaka, dia ozy mamanay moa zany tamin'izay mbola tsy niova fo, fa ozy izy hoe asiana sarim-bilany, mahafantatra tsara angamba ny ray aman-dreny, asiana le maintimainty eo ariny eo amin'ny loha, satria andaharahan-dolo. Nenay nefa tsisy mihitsy manao an'izany, zay tsisy lolo mihitsy. Satria tsika raha vao mahare zavatra, mahare teny tsika dia lasa finoana, dia ampitahoriny tsika hoe rehefa tsy manao an'iny dia arahan-dolo, dia misy tahotra, dia rehefa misy tahotra dia tsy sahy koa avy eo, dia tongava arak'izay inonao. Raha izay ny inonao dia tonga aminao le izy. Fa nenay ny zanakay tsy nasiana an'izany mihitsy, rehefa impiry zay no dia hariva tsy maninona, tsisy ninina. Dia mba voatra manko ny tena mbola mpanao an'izay koa ny akamarony. Rehefa le voakeliny zaza dia asiana bokotra kely. Tsy haiko izay mahatonga ny Iesoa miteny an'izany, fa tsy tao an-tsaiko daholo zany. Mba hampaniry ninona? Nify. Fa iza mampaniry ny nify? Alleloia. Iesoa ny mampaniry ny nify fa tsy bokotra. Dia iny bokotra iny ninoantsika fa iny le mampaniry nify. Dia misy ny ray aman-dreny kristianina manome azy atory lalana izay, nefa kristianina noho ny tsy fahalalana. Tsika rehefa ao amin'ny Iesoa dia tena miala daholo ny fomban-drazana rehetrarehetra, nampianarin'ny razana rehetrarehetra, miala, miongotra daholo zany. Satria izy Iesoa ianareo tsy mahay manompotompo roa, fa na ny iray ho tianao, na ny iray ho alanao.
zay ihany io. Na ianao mamody mivavabavaka ihany hoe kristiana ihany fa fomban-drazana arahanao fatratra. Zany ny zava-misy. Rehefa misy koa tsy haiko le anankiray iny le rehefa le tsy haiko dada Todone nga mamay an'izay. Azafady manona anarany. Misy olona rehefa le mamokatra vary dia alohany anaovany vary dia ohatra misy fombafomba. Inona moa ny anaran'izay? Iny efa vokatra. Fa misy ohatra fombafomba ataon'zareo zay hoe mba hampamokatra an'le vary. Le izy tsy resaka le fampamokarana le sy nazezika tsy zay fa ohatra misy fomba tsy dia haiko tsara le izy. Ohatrany koa manao briky. Dia le hoe atao zay tsy latsahan'ny orana fa sy briky dia manao ino? Manao odiody kely nefa kristianina. Zay le izy hoe io zany rehefa na io anompo an'ny tompo 100% ianao zato isan-jato na ianao anompo an'ny devoly zay ihany. Dia ny devoly manko be da be ny fombafomban-drazana apetrany aminao, zavatra araharahana sy ny rehetrarehetra. Raha vao zavatra zay misy an'le araharahana reny, tsy maintsy atao an'izao, tsy maintsy manao an'izao, dia fanompo-tsampy satria eo soa tsy manao an'izany. Rehefa manangana trano dia mijery andro, allo tsy mahazo manao trano andro inona moa? Misy andro zay tsy azo anaovana fototra. Fa hoe tsy maintsy tsy haiko hoe talata sa alarobia sa ohatrohatry ny ahoana dia maka tolotsaina any amin'ny mpanandro kely aloha hoe inona ny andro mety anaovana an'ity fototra ity. Misy an'izay. Nefa kristianina mitra-piangonana foana amin'io fa manontany mpanandro hanao fototra. Le manontany mpanandro dia manontany devoly, manontany fanaratsy ianao anatin'ilay izy. Loham-pandriana tsy mahazo mena varatra, mandaka masoandro. Misy koa zany fa manjary mampisy fahantrana, mampisy ozona, mampisy an'izao. Fandriana, loham-pandriana tsy tokony ohatr'izao, tsy tokony makary. Jerena ny soratra masina kristianina, aiza ary zany? Avadika any ny soratra masina, aiza ary zany? Zany. Fa maninona tsy mahazo mamoaka voly arivo? Fa misy inona? Dia vao mamoaka ianao dia maninona? Hanafaka ny tompo androany. Satria ianao raha vao zany dia miaina mitahotra foana amin'ny fiainanao isan'andro. Miaina mitahotra. Hanao zavatra ianao dia matahotra. Mila manontany an'ihany aloha, mila manontany an'izao aloha. Zay taloha tena natao an'izany mihitsy rehefa tao amin'ny tompo fa tonga dia misaotra neny, misaotra dadany amin'ny fitoro-lalana fa efa tsy izany intsony izay. Tsy manao mihitsy izay, tsisy fombafomba resaka ohatr'izany mihitsy. Tsy maninona mijoro eto tsara hatramin'izao. Ny saina tsy miasa saina. Te hanana an'izany ve ianao fiadanana? Isoa manana an'izany fiadanana izany. Izy ny tiako présentena aminao androany, izy ny tiako aseho anao androany. Fa mila zavatra aloha, mila ampahafantarina anao. Fa ny olona teraky ny nofo dia nofo, ary ny fiafarany dia fahaverezana. Fiafarany io zany dia fahaverezana mandrakizay. Rehefa manambady, rehefa le atao fisehoana sy ny rehetrarehetra dia misy fombafomba maro isan-karazany. Tsotsorina mihitsy le izy hoe mba tonga dia tsotsotra fa mbola misy hasarotana be mihitsy aloha. Tsy haiko ny atira mbola ohatra manao vodiondry dia mbola jerena mihitsy aloha le hoe mety amin'ilay zanaka vavy ve, mety ve tafavoaka ve, ohatrany tsy tafavoaka ny zanakay tsy ampy io. Verina aloha. Taovy matevitevina valopy. Varotana le vehivavy. Enjana, tsika malagasy tena voafatotry ny fomba maro isan-karazany mihitsy.
de rehefa manofo ratsy amin'izay amin'ny ala de amin'io ny olana amin'io le manofo ratsy de aiza indray maka vahaolana mbola any amin'ny zalahy any. Ty asivy kely an'ity de ty misy tavoahangy kely de ty ataovy amborotrano kely alevony kely ao amin'ny tolam-baravarana eo ty somary asitrika asory daholo zany raha lasana bavy rehefa maheno an'ity ianao androany fa manafaka ny tompo. Tsy mahambina anao zany fantsika zany, tsy mahambina anao zany kofehy asiana fandraitra zany, tsy haiko. Anjairany reny raha lasana bavy ny fantsika lanaovana io hazo io amatsiana an'io fa tsy amatsiana fiainan'olona. Raha mbola aseho an'ny tompo zany zavatra zany. Fanaovana ody ratsy fa ho anisan'ny daholo eo anatin'le teo manao ody ratsy vao misy ahalahalanao kely le olona de teny mivoaka efa tena hoe fanozonana manozona olona foana. Manao ody mihitsy moa zany eo anatin'ilay izy fandrafiana asan'ny nofo daholo zany zay le ateraky ny nofo andevon'izany daholo tsika. Fandrafiana, fifandirana, adilà, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovan-dratsy. Ary ny toy izany zay lazaiko aminareo raha teo tahaka ny voalazako fahiny fa zay manao izany de tsy andova ny fanjakany Elohim. Mazava be satria araka ny tenenin'ny Jaona 3:7 fa raha tsy ateraka indray nareo tsy mahazo mahita, tsy mahazo miditra ny fanjakany Elohim. Ka mila ateraka indray. Io le atao hoe fahotana. Io le ota manandevo anao isan'andro. De io ota io no mifehy amin'ny fiainantsika ara-nofo. De io tsy mahazo miditra ny fanjakany lanitra io. Tsy mahazo. Fa tsy maintsy ateraka indray. Tsy maintsy ateraka avy any ambony. De ozy ny Jaona 1:1. Andiny 12. Fa zay rehetra nandray azy de nomeny hery ho tonga zanak'i Elohim de zay mino ny anarany. De ireo zay tsy nateraky ny ra na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona fa nateraky Elohim. Zany hoe le olona ateraka avy any ambony de tsy nateraky ny ra sy ny nofo, tsy nateraky ny nofo aman-draty le nitenenitsika teo satria ty nofo aman-draty de manana le fahalotona rehetrarehetra eny. Mandrafy, mifakahaly, mifamono, mitsangatsanga, manompo sampy. Zany ny ao aminatin'ity nofo ty. Tabataba, tsy le mitabataba le hoe mba mitabataba aleloia ianao fa le mitabataba mivatravatra. Zay le ateraky ny nofo manao an'izany. De io izy ny le hoe ateraka avy any ambony ozy izy de tsy avy amin'le ra sy ny nofo tsy avy amin'ny sitrapon'ny olona, tsy sitrapon'ny dada sy neny aloha voalohany indrindra. Hoe rehefa tambola kely ianao de nentina teo amin'ny pasteur, de rehefa nentina teo amin'ny opera tambola kely de nitenena ianao tamin'iny hoe zanak'i Elohim ianao nanomboka teo. Tsy sitrapon'ny dada sy neny nanatitra anao teo anatrehan'ny pasteur sy mopera akory no natonga anao zanak'i Elohim. Ka hoe iry zareo no nino de ianao lasa tonga zanany ho azy. Tsy avy amin'ny sitraponao koa io. Tsy avy amin'ny sitrapon'ny nofonao io. Satria araka ny voasoratra mihitsy any amin'ny Korintiana hoe ny nofo de tsy manana fanirinanao sitrapon'ny Elohim zany io nofontsika io. Satria maninona? Mifanohitra. Ndray avy any ambony, ndray avy aty ambany. De tsy afaka mifanaraka mihitsy ireo. Tsy afaka manao marimaritra iraisana hoe aleo aloha atao marimaritra iraisana aloha ianao le marimaritra iraisana de izao. Atao aprisiany ianao hivavaka foana
isaky ny alady, isaky ny sabotsy, aprisiana foana ianao hamonjy fotoam-pivavahana. Fa nefa ianao mbola andevon'ny ota, nefa ianao mbola mitsangatsanga, nefa ianao mbola andevon'ny toka, mbola andevon'ny fisainandratsy, mbola andevon'ny vetaveta, mbola andevon'ny fanimpotsampy, dia nefa ianao forsena hamonjy fiangonana. Dia izay ilay marimaritra iraisana ohatrany hoe mampandripandry saina, hoe mba amin'izay mandrimandry ny saina satria izaho mba anisan'ny membre ana fiangonana, izaho tompon'andraikitra mihitsy aho. Jerena nefa ny fiainana tsy miova, ny toetra tsy miova, ny fomba fanao foana. Satria maninona? Satria mbola nateraky ny nofo dia nofo ihany. Dia izay ateraky ny nofo dia nofo foana, misaina zavatra ny nofo foana ny tadiavina. Dia io izy ny olona ateraky Elohim dia Elohim manao anazy. Izy ihany manao an'io zavatra io. Arak'ilay vavakantsika hatramin'ny voalohany hoe izay mangetaheta ihany. Fa raha ianao raha tsisy hetaheta mihitsy ianao, ahoana moa ny fomba hanovain'ny tompo anao? Maro amintsika ngefa misy ngefa mare filazantsara foana, fa mini tsy miova, mini mbola manota, mini mbola manao izay tiany atao foana. Fa raha maty amin'ny fotoana iny ianao, efa fantatrao tsara ilay Galatiana 5 teo, fa tsy mahazo mandova ny fanjakana zany mihitsy ianao. Tsisy fibebahana intsony rehefa tonga amin'ny fahafatesana. Izay ilay ataon'ny tsika tanora any ambany iny, any ambany rangla, taraiky. Verina kely amin'ny toko fahatelo, jaona toko fahatelo tsika hozy izy hoe, hoy Yoshua nanao taminy hoe malazaiko aminareo mana dia mana tokoa raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'ny Elohim. Hoy Nikodemosy, ataon'ny olona ahoana no ateraka rehefa lehibe? Mo mahazo miditra ny akibon-dreny indray va izy ka ateraka? Maro ny olona tena hoe efa marefo soratra masina, maro ny olona tena efa naretoro-teny, fa tsy azo mihitsy zany ateraka indray zany. Tsy taka mihitsy le izy. Ny Nikodemosy moa dia niteny mihitsy izy hoe mbola hiverina ny akibon'ny indray ve hozy izy? Hoe mbola tokony hiverina ve dia aveo ateraka indray? Nefa izy efa antitra. Nikodemosy efa antitra, efa lehibe, dia tsy azon'le izy. Nazavain'ny Yoshua amin'izay le izy hoe 5 lazaiko aminao marina dia marina koa, raha misy olona tsy ateraky ny rano, tsy ateraky ny fanahy, dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'ny Elohim mihitsy izy. Dia io ilay nolazavantsika teo hoe izay ateraky ny nofo dia nofo, fa izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Izay mahatonga io zany raha mbola tsy ateraky ny fanahy ianao dia na ny tokantranonao ary komba foana. Misy tokantrano nge tena ady foana, mifamono, mifanopa. Zany ny asan'ny nofo rehetrarehetra zany. Satria tsy mahay manao ny tsara io, tsy mahay manao ny tsara zany mihitsy io nofontsika io, fa ny ataon'io dia manao ratsy foana. Yoshua namaly hoe lazaiko aminao mana dia mana koa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'ny Elohim izy. Izay ateraky ny nofo dia nofo, ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Azagaga no ilazako hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo. Ny rivotra mitsoka amin'izay tiany, ary renao ny feoany, nefa tsy fantatrao izay hiaviany na izay alehany, dia tahaka an'izany izay rehetra ateraky ny fanahy. Ny olona ateraky ny fanahy dia tahaka an'izany hoy Yoshua. Aty aminareo aty zao rehefa ilay mandrivotra ireny, tsy fantatrao mihitsy hoe avay izany rivotra izany, dia tsy hitanao mihitsy hoe hoaizy ny rivotra iny, fa renao izy mitsoka, renao ny feoany, tsapanao hoe zany izy fa mandalo. Dia hoy izy ny teny Yoshua hoe tahaka izany ny olona izay ateraky ny fanahy. Izany hoe izay tiany tompo ihany io, izy mikasika an'izay tiany, izy manova an'izay tiany. Dia izay mahatonga ny Ezekela 9:30 hoe mba hahafahana mahazo an'ilay fahaterahana indray dia omeny fo vaovao ianao.
dia omeny fanahy vaovao ianao, dia hosoratany eo am-ponao ilay lalànany, dia hozy izy hoe amin'izay fotoan'izay izy dia tsy vadika amiko, satria efa Yehoshua mihitsy ny efa nanova ny fonao. Zany hoe ilay fotsika io mihitsy novainy Yehoshua, esorina ilay fo vato, esorina ilay fo tsy mety makatoa anazy, esorina ilay fo manota foana, dia soloany fo vaovao. Io ilay fo avy any ambony, dia omeny fanahy vaovao. Dia ny fanahiny Yehoshua ny ataony ao anatinao ao, dia lasa tempolo ny fanahy masina ianao avy eo. Ianao no lasa fiangonana, ianao no lasa tranon'ny fanahy ianao. Izay ny atao hoe olona nateraka indray. Misy fotoantsika le manany olona olona niova fo hoe niova fo le tiantsika misy le efa niova fo nefa fotsy niova. Fa io asan'ny Elohim manova ny fonao. Dia rehefa miova ny fonao io dia gaga ianao avy eo hoe ary zazany toa tsy mahay miteny ratsy intsony. Hitanao, tsy mahay intsony. Ary zazany toa tsy mahay mandainga izany intsony. Ary zazany toa tsy mahay tsy hainao intsony ilay zavatra nataonao taloha. Satria manino? Satria ilay fo vaovao tsy mahay mihitsy io, tondrona be io manao ratsy. Tsy hainy izany. Fa ilay nofontsika mahay be vai sur vai foana. Misy karazan'olona tena hoe efa manantona ny Elohim izy efa vita rehetrarehetra izy vita rehetrarehetra zany hoe natao batisa, natao an'izay tokony hoe natao, fa tsisy vokatra, tsisy vokatry ny fanahy, tsisy faniriana mamaky soratra masina. Raha vao mbola ianao zany tsy manam-paniriana mamaky soratra masina zany hoe hivavaka zany, problème dia izao, mbola tsy niova fo, mbola le fo-panota foana ny ao anatinao ao. Satria io fo-panota io tsy maniry an'izany mihitsy io. Famantarana anankiray zany afantaranao hoe efa nateraka indray ve ianao sa mbola. Jerena efa nandeha tamin'ny tokony ho izy ihany fa tsisy fifandraisana amin'ny tompo mihitsy. Teneniko anao fa raha soratra masina miteny vakitsika ngeny ny Apocalypse 21 ndiny fahavalo. Fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy ary mpandainga rehetra dia anana ny anjarany ao anaty fary mirehitrafo sy solfara. Zany solfara zany amin'ny siantifika amin'ny manampahaizana anisan'ny afo mamay indrindra, mandoro indrindra ny solfara. Fa ny olona hozy izy mbola ao anatin'ireo asan'ny nofo ireo dia any ny hafarany. Ary tsika efa tsy manana fotoana ela be intsony. Efa meratsy, tsy efa meratsy fa efa ratsy, ary efa mbola heratsy. Ary Yehoshua efa hiverina, efa ho avy izy, efa renao foana zany, fa ianao tsy taitra mihitsy. Dia hoy ny soratra masina hoe mifoaza amin'izay, miverena, mibeba. Tena hoe mila fanapahan-kevitra io. Fa raha maty amin'ny fahotanao ianao dia taraiky. Zay foana ny averimberina hoe raha tsy marina ity filazantsara ity tsisy andany fotoana amin'io zany ao. Tsisy andany fotoana amin'io zany io raha tsy marina ny zavatra toriana, raha tsy tsapa ny zavatra toriana, tsisy andany fotoana amin'izany. Fa matoa tonga ny toriteny aty, tonga ny afatra. Satria ny aty ambodifahitra tena tiany Yehoshua be ny aty ambodifahitra. Tia mba hanana fiainana, tia no afaka.
problemanao io problema foana ka le otanao tsinona mahatonga an'io ka ota eny e problema misy foana rehefa ao amin'ny choix fa mba hafa indray fiatrehana anazy rehefa ao amin'ny eo choix rehefa tsy manana ny tompo ianao rehefa misy problema dia mikorotana be ny asa saina be ahoanty fa rehefa manana ny eo choix ianao dia mandeha ambony rano mandeha ambony rano ianao rehefa manana ny eo choix zany hoe tsy mahaletika anao io olanao io tsy mahatonga anao iletika io fa nehoana ny voninahitra Masia Kristy satria eo choix fara zay tiany eo choix dia manome voninahitra ny anarany io zavatra tena zava-dehibe amin'ny tompo io manome voninahitra ny anarany dia ny olona zay miantso an'io anarany io nefa mbola ao anatin'ny fahotana tandremo mitandremo faraky ny teny tompo hoe tsiraray avy a zay fafazanao ihany a no jinjainao zay mamafy araky ny nofo dia mijinja ny zavatry ny nofo dia fahaverezany zany satria ny tambony io tadia fahafatesana dia io le fahafatesana mandrakizay miantso anao ny tompo androany raha tsy ateraka indray ianao tsy mahazo miditra ny fanjakany Elohim za mihitsy mila ateraka indray ianao rahalahy mila ateraka indray ianao ray aman-dreny mila ateraka avy any ambony ianao mila ateraka ny tenin'ny Elohim indray ianao rehefa mandray an'izany teny zany ianao dia mila ateraka avy any ambony ianao fa izy amin'ny fova avao satria teny fikasana ny meny zany fa zay rehetra manantona izy ny tompo dia tsy mba ho lavikonao vina fa izy nefa maty teo amin'ny azo fijaliana reny fahotanao rehetrarehetra reny zavatra nataonao rehetrarehetra reny efa niregleny tompo daholo reny fanompotsyampy rehetrarehetra ny tany sainy reny efa netony tompo reny mba tsy hananao tahotra tsony dia veona rehefa tsindrin'ny mpamosavy dia ao satria misy ota zay nge mahatonga andreny manana hery le mpamosavy hanindry anao dia ny otano lalana hidirany devoly fa mila mifo tsika mila mifo amin'izay tsika fa Yeshua mamangy androany Yeshua mamangy ny fony tsiraray avy androany raiso ny antso fa izy miteny mihitsy araky ny teneko teo hoe zay manantona dia tsy mba ho laviko mozy ianao hoe za efa nanao an'izao ge za nge efa nanaraka ihany fa ny mbola niverina nanao an'izao e ny tompo mamindra fo ny tompo mamindra fo tompo mbola manome fotoana hibebahana dia fotoana zao hanavaozana le fanoloran-tena indray ho an'izay niverin-dalana fotoana zao hanapa-kevitra ho an'izay mbola tsy nanapa-kevitra hoe hanaraka ny Yeshua amin'izay fa tsy manana fotoana be tsontsika tena marina tsy manana fotoana hain'ny tompo manafaka anao satria izy nefa nanome teny fikasana koa izay raha ny zanaka no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo Halleluja tena miverena amboary ny lalanao dinio tsara ny ao am-ponao ao fa Yeshua hozy izy hoe fanamena tahaka ny jaky ary io na ohatry ny ahoana io fahotanao io na ohatry ny ahoana dia dioviny io satria ny rahany efa nalatsany efa izy no nitondra ny vesatritsika rehetrarehetra izy no nitondra ny aretintsika rehetra izy nitondra ny otantsika rehetrarehetra ary nitsangana izy iny fitsanganana iny dia ahafahany manamarina anao amin'izay ianao le meloka foana ianao le mpanota foana dia hamarinina ianao rehefa nitsangana izy satria ny olo marina ihany no mandova amin'ny fanjakany lanitra
fa tsy marina tsy mba handova ny fanjakany lanitra. Tanao rehefa misaraka amin'ny fahotana nge le miaraka amin'ny tompo nge tena mila fanapa-kevitra entitra be, tena mila fanapa-kevitra io. Fotoana mandeha tserentsika mahita foana mandeha fotoana maty ondra ihany, mandeha fotoana maty ony ihany, maty noony ihany. Ho tonga ao aminao koa io rehefa kelikely eo dia ianao indray nataon'ny olona maty ihany. Tsy maintsika ianao le mamangy foana ho avy ny andro, ianao indray no vangina. Ny sarinao indray mipetraka eo amin'ilay fera-pary iny rehefa mampandinika nge reny, ho avy ny andro zany ny sariko no hita eto. Mahita an'ilay olona maty eo ianao dia ho avy ny andro, za zany ny valapatra amin'ny latabatra ohatr'izao koa. Dia za tsy maheno ininona intsony, na za mijaly mandrakizay, na za miaina amin'ny fiainana mandrakizay. Fa ny fanjakan'ny lanitra fiadanana, fanjakan'ny lanitra fahasambarana, fanjakan'ny lanitra fifaliana, fanjakan'ny lanitra tena tsy haiko manambara an'io fa raha tsy manana ianao tsy hainao koa io e. Raha za fotsiny ny teny anao dia hozy ianao hoe tsara izy zany, fa hozy aho hoe manatona dia hoany. Raha tsy mihinana ianao, raha tsy mandray ianao, tsy atsapan'ny fifaliako, tsy atsapan'ny fifalian'ny ralahy, tsy atsapan'ny fifalian'ny ranabavy, fa ianao isaky ny ana dia le miainy foana fotsiny fa tsy matsapa ninino. Loza be zany. Misy olona dia tena hoe eo foana izy amin'ny fivoriana fa tsy matsapa fifaliana, tsy matsapa fiadanana, tsy matsapa fahasambarana, fa ory foana, mikentrona foana ny tarehy. Satria izy ao am-ponao mamaritra ny eo amin'ny tarehanao. Fa manatona ny Joshua, fa izy efa nanamboatra fitoerana ho antsika. Alleluia. Izy efa nanamboatra fitoerana ho antsika. Zany hoe tsiraray avy dia efa misy fitoerana ho antsika, efa misy anjara ho an'ny tsiraray avy. Ety ny ranomasina eny a, ety feno ranomaso. Fa efa nampanantenantsika Joshua fa izy efa nandresy an'izao tontolo izao. Efa resiny reny, fa tsika koa misy fotoana mandalo an'ireny ihany, fa tsika manana le fanantenana. Fa ny olona tsy manana fanantenana dia tahaka ny biby dia maty ihany dia mijaly. Fa ny olona manana fanantenana dia mandroso foana, na inona olana, na inona problème eo amin'ny fiainany. Satria ny fanantenana dia hoe ahitany Joshua, ahitan'ilay ivavahako tsy mbola hitako hatramin'izay ho hitako any izy farany. Dia hozy ianao amin'izay farany hoe fa ny fahafatesana no azoko tombony. Ny olona ny fahafatesana ny perta indrindra, fa ianao azono atombony ny fahafatesana. Izay le fiainana mandrakizay. Eto tsy amin'izao tsisy tanora ntsony hoe aharitra 20 zany ntsony amin'izao a. Tenin'ny tompo marina foana 70, fa rehefa mijery ianao ohatrany tsy mahatratra ntsony. Satria io fahotanao io dia mitarika fahafatesana io. Ianao zany raha mbola mijanona ao anatin'io fahotana io dia le fahafatesana manaraka anao foana. Misy occasion amin'izao io tonga dia vitany aminao. Misy fotoana afaka hidirany amin'izao io tonga dia vita. Zaza mena vava ary tsy mitsitsy izy, zaza ao an-kibo ary tsy mitsitsy io fahafatesana io, fa rehefa mametraka izy dia mametraka. Dia ny antsika nefa fahafatesana varavarana hidirana any amin'ilay fiainana mandrakizay. Safidio an'io ny tokony ho safidianao, na le fiainana na le fahafatesana. Tena raha vonona ianao androany, raha vonona ianao androany tena hoe hanapa-kevitra. Tena resaon'ny tompo, aza miandry fotoana ntsony rahalahy, ray aman-dreny aza miandry fotoana ela ntsony. Hozy ianao hoe ty problèmako ty problème, hitan'ny tompo io ka, hitan'ny tompo io, hitany io. Misy problème be foana ianao hatramin'izay, fa izay foana ny tenaka manina ianao mbola velona foana hatreto, manina ianao mbola matanjaka, manina ianao mbola en forme tsara, nefa le problème ohatrany tsy mivaha mihitsy. Ianao nefa mbola matanjaka, mbola afaka mamelona ny zanakao sy ny rehetrarehetra. Satria manina, mason'ny tompo mitsinjo anao foana. Malala ny angenao e,
malalana ianao, tiany ianao, ary ny porofom-pitiavany dia ny azo fijaliana. Izay no tena atao hoe fitiavana, ny azo fijaliana. Teo no naneho ny fitiavana ianao. Potika nge Joshua teo amin'ny azo fijaliana. Potika, tsy ohatran'ireny film ireny, tsy ohatr'ireny mihitsy izy. Hozy ny Isaia 53 hoe ny olona rehefa mijery anazy dia ohatran'ny tsy olombelona intsony izy teo amin'ny azo fijaliana. Izany hoe potika mihitsy, tsisy ahitana anazy intsony hoe olombelona ve io sa tsy olombelona. Izany ny fitiavana Joshua anao. Satria fantany ny adinao eto amin'ity tany ity ka. Fantany ianao rehefa noana, fantany ianao rehefa marary, fantany ianao rehefa mitomany, fantany daholo, tsisy miafina amintsika. Hozy ny Salamy hoe na ny volondohanao aza dia voaisany, iza mahisa volondoha. Voaisan'ny tompony volondohanao, maika fa ny fiainanao atsipriany. Dia izy manana lalana amin'izay manomboka izao. Manana lalana vaovao izy hoe eto ranabavy ito misy lalana efa soritako aminazy, ampidiriko amin'iny lalana iny izy. Dia iny lalana iny lalana makany amin'ny fiainana. Tery le lalana fa makany amin'ny fiainana. Any le fiainana any. Vavahady tery. Satria le vavahady tery mila isorona daholo le tsy tian'ny tompo rehetrarehetra. Mahatonga ny tompo tsy miasa amintsika. Satria le fahotana fikerintsika foana. Io ihany tena problème. Fa raha vao io ny réglé, hozy ny tompo hoe ataoko fantany hoe iza. Satria efa réglé le momba le tsy tiako. Efa laliny, efa niala le zavatra tsy tiako. Hitanao ny olona anankiray ohatra, ataoko tena somary mafimafy ty. Nisy olona anankiray latsaka tao amin'ny WC. Dia ahoana fijerinao an'iny olona, ahoana ny anampianao an'iny olona iny zany, ahoana? Mamofona? Ohatr'izay tsika rehetrarehetra. Latsaka tao anatin'ny WC io daholo, maloto. Dia Joshua rehefa te hanantona anao dia remy be le fofona dia tsy afaka manantona izy. Ohatray na zanakao ary io anampina orona ianao hanantona anazy. Marina sa tsy marina? Sa ianao rehefa eo koa dia hozy ianao, zanako dia fihinao izy. Ny ataonao mety, ny ataonao alainao ny rano dia tobasanao izy. Izay ny ataonao. Dia masiso ka. Ohatray koa le fahotana. Raha vao tsy madio mihitsy aloha io fahotana io, tsy afaka ny fampiona tsara nareo satria le fofona mbola maheno maloto izy. Satria ny vavaka dia tahaka ny emboka manitra eo anatrihan'ny Joshua. Tsika le miresaka amin'ny tompo iny, dia iny tahaka ny ranomanitra makany amin'ny orona iny. Fa zao raha vao misy le fahotana dia tsy ampidiriny eo mihitsy le vavaka ao. Azonao le izy? Satria manino? Masiso, maimbo. Fa rehefa réglé io, ary teo amin'ny azo fijaliana ny réglena an'io, dia ny ataonao dia minoa anazy ianao. Jereo Joshua, ataovy makany amin'ny Joshua amin'ny masonao. Fa izy ihany manafaka anao, izy midélivre. Dia rehefa ahafahan'ny Joshua ianao dia délivré ianao. Rehefa manana ny Joshua, tsy matahotra tsony ianao, tsy matahotra mpamosavy, tsy matahotra dadarabe, tsy matahotra mamoaka voly arivo. Atoandro indray ianao mba mamoaka andro mazava. Ny olona manao famadihana hozy ianao hoe za tsy antsony dia ampitahorin'ny olona ianao hoe io ianao tsy miditra amin'ny fahasandrazana. Ie, za rehefa maty fotsiny nge nofony e, za tsy hitako tsony io fa za hialain'ny tompo ahy. Fa ny olona matahotra tsy hiditra fahasandrazana. Fa nga ianao rehefa tsy miditra fahasandrazana dia atsapan'izany tsony ianao hoe malahelo ve fananao hoe tsy nampidiriny zareo tao anaty fasanahy nalevalefa teo fotsiny ahy tsy mahita an'izany ianao na any amin'ny morgary ianao tsy maninona izany. Satria izay ny tompo ka. Ny tena zava-dehibe an'ny tompo manko dia le fanahinao tonga any aminy, fa tsika mbola ho tafiana nofo vaovao. Io nofonao io ho levina io. Olitra ny mihinana an'io fa ianao ao amin'ny baiboly zany Tesaloniana 1:4. Ho tafiana nofo vaovao isika dia le nofo tsy mety lo. Ho tafiana ohatr'izany tsika. Anana fitafiana tsy mety rovotra intsony tsika.
anana kapa tsy mety tapaka tsony zany ny akanjonao io fotsy foana io akanjonao io ny tsahanao volamena ozy ianao hoe za teny atany a tena za le tsy mbola na volamena ary tsy nikasiako ozy ianao hoe mahita le volamena ianao jerenao fotsy le izy ozy ianao hoe any na Yesoa any tiako hoe na Yesoa any efa matimatin'ny foko zany le fanantenan'ny filazantsara zay ny natonga am-Paoly dia mafy aza ny adiny fanantenany tena wao ny andovan'ny fiainana mandrakizay tanora tsy manana ny Yesoa zany a ray aman-dreny tsy manana ny Yesoa zany a zava-pony zany tahaka ny fako zany vovoka zany tsisy voninahitra zany maloto zany zany ianao raha mbola tsy manana ny Yesoa dia fitiavany Yesoa anao a tiano karakaraina ianao fa tsy tiano zany satria manino satria na dia maloto ary tsika na dia ratsy ary tsika dia izy dia sarobity amiko foana ianao satria olona noforoniko ahy ianao dia tia niverina indray le endrika very taloha le toetra tsara amin'izay no voleny eo aminao nivoaka eny aminao tsy tiantsika ve zany mba mihodina amin'izay le lalany mba le fiainana vaovao le misy fifaliana maharitra amin'izay dadiavina ampy izay ny fanaovan-dratsy ampy izay ny tsy fankataovana amin'ny tompo hatramin'izay ampy izay ny fifandrafianao aminazy fa raha mbola manoto ianao anaty fahotana dia mandrafy anazy fahavalony ianao ary ozy mpanao salama ny fahavalony dia ho aringany tokoa amin'ny fotoanany izay fahavalony rehetrarehetra dia fahavalony anefa dia olona manota olona mbola mitoetra amin'ny fahotana za aloha leo be ho azy zay foana naveko leo be ho ahy mivavaka foana nefa za ao anaty fahotana foana leo an'izany a mivavaka foana fa nefa nitoetra tsy miova mihitsy leo a nisy fotoana tena manapa-kevitra mihitsy hoe na za Yesoa tena laoko tena mijanona na za hovainao satria leo be azy sady ohatran'ny manao ny zavatra ratsy ato ako a manao zavatra tsara tsy mety zany na ny ankizy ary atson'ny tompo mihitsy ao anatin'izany satria tiatsika Yesoa izy ny tiatsika voalohany tsika tsy mahay mitia anazy fa Romanina 5:5 ho alatsy anao anatintsika le fanahy masina ahafahantsika mitia anazy amin'izay ahafahantsika mitandrina ny teniny leo mipetraka sy mitsangana foana tsy miova mihitsy ny fiainako leo a araka ny tenen'ny rahalatany voalohany teo hoe misy olona tsy mivavaka mihitsy izy raha tsy manao lobaka sy velondrirana sy robe sy ny akanjo satria Yesoa hono mijery an'ireny fa ny Yesoa tsy zany ny fonao no mila tafiana an'le fitafiana vaovao io fo io nge le mahatonga antsika maloto mahatonga antsika manao ratsy io fo io halleloja zay ny fizarana tena tia aporisika antsika hoe tena tapao ny hevitra fa raha tsy ateraka indray ianao tsy afaka miditra ny fanjakan'ny lanitra zany mihitsy aza manamafy ny fo zany aza mafisina zany ny fonao fa raha mafisinao io a sarotra niverenana amin'ny tompo raha vao ohatra ka tena miditra amin'izay ianao fa rehefa maheno feoany ianao dia raiso le feoany androany raiso ny feoan'ny tompo androany miantso anao hoe tiany ianao tiany hovaina ianao tiany homeny an'le fanahy vaovao ianao le fo vaovao ianao mba ho zava-boary vaovao amin'izay ianao dia tonga ny afako anantona ny Yesoa amin'izay ahafahanao mitia ny vadinao amin'izay ahafahanao manaja ny vadinao amin'izay ahafahanao tena mikarakara ny zanakao amin'izay rehefa miteny ny zanakao anao dia tsy ho tenenao intsony izy ty sy tena mandeha ny teny ty nefa zanaka nateraka ao voloko eo teny zany asan'ny nofo zany asan'ny demonia zany tsy zany ny atao hoe kristianina
kristianina tsy mamono zany. Rehefa maditra ny zanakao dia tsy za mihitsy ny teny tokony tenenina aminazy, fa isaky ny tenenina foana hoe vonoako eo tena ohatrao le adala aty ohatr'izay koa nefa rano io avy eo dia ampahoriana io indray ianao rehefa kelikely eo. Satria nanino? Satria ny teneninao izy hoe adala, satria ny teneninao izy ohatrao dia ohatr'izay koa nefa rano dia adala aminao koa izy avy eo asehony amin'izay ny adalany. Dia hozy ianao hoe sa ory be ka ianao ihany na tonga anazy ohatr'izaniko. Fa anarina tsotra izy, tenenina mora izy, manino ianao manao an'izany? Tsy mety io ataonao io. Kapoka amina tapakazo ety ny tapakazo ohatran ny hitako tena betsaka ihany tsy mody sarotra mihitsy maka tapakazo. Vao nisy zavatra nataon'le zanakao kely to dia tamy avany ianao miaraka amin'ny tapakazo. Raha ianao nataony eo soahany zany hoe vao naditra kely ianao vao misy tsy mety raisy ny tsy haiko hoe tapakazo ohatrany ahoana ny amelesany ianao potika ianao. Fa tsy nanao an'izay izy hatramin'izay, nefa ny nataonao hatramin'izay ohatrany ahoana. Nefa ny zanakao ataonao ohatr'izany foana. Terominao be izy, tsy mendrika teromy io zanakao io, fa tenenina tsotra, tenenina milamina, fa fahotana miterina be ohatr'izany. Zany mila hibebahantsika daholo zany. Tiantsika ho tafita ny zanantsika, toroy lalana izy, omeo fitiavana izy, ampahafantaro anazy ny mety, ampahafantaro anazy ny tsy mety. Dia ho fantany amin'izay hoe ho tsaroany hoe ty le mamako sy ty le dadako tena nanianatra anahy hatramin'izay tsy hanao tsinitsinina an'io mihitsy aho. Azonareo le fiatraika izy any aoriana. Fa raha daroka sy vono, misy fotoana amin'izao ange zanaka efa midaroka ray aman-dreny koa fa mamono. Vao kapohana kely dia vonoako eo ianao le zanaka indray miteny hoe vonoako eo ianao izy izy. Enjany zany zava-misy zany zavatra hitanay zany. Dia tena zay zareo andao hibebaka. Yesoa ihany nefa ny afaka manova ny fotsika io. Halleluja. Raha voakasiky ny teny ianao dia tena ndao androso. Ndao androso eo amin'ny Yesoa. Ndao androso eo amin'ny Yesoa tsika. Fa izy efa nameteny fikasana hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Adidiny amin'izay ianao. Eny tsy ianao intsony miasa saina amin'ny fiainanao. Misy problème ianao, izy miasa saina. Tena marina nge zany tena marina zany. Tsapanao mihitsy tena tsy miasa saina zany intsony ny fonao. Amin'ny 12 zany Halleluja. Izy amin'ny vonona nanapa-kevitra, tena nanapa-kevitra. Tena nanapa-kevitra tena Yesoa anaraka anao amin'izay. Iovaiko ny famindrako. Fa fantatro fa ianao afaka manova ny toetrako, afaka manova ny fiainako ianao. Mba tonga amin'ny fiainanao izy dikany amin'izay. Ametrao fanontaniana kely ny fiainanao amin'izao hoe inona le dikan'le fiainanao ao zao? Inona dika? Velona ianao zao dia anao inona ianao dia inona ny tanjonao dia mba inona tsisy. Ohatrany mandroso antitra dia ho faty dia zay ve le fiainanao ety an-tany? Fa tsy mba misy zavatra mipetraka, mba misy zavatra zany, mba misy zavatra hoe atenaina dia Yesoa lefa le fanantenana tena azonao antoka ary assurance mihitsy io. Fa eritrereto le fiainanao amin'izao. Aloha amin'izay mba izy dikany amin'izay le fiainanao fa Yesoa mamaritra. Yesoa, tanao le tantaranao iny, ho fafana iny. Fafana. Dia hanoratra tantara vaovao anao izy. Efa misy ny tena marina dia zao, efa misy tantaranao. Fa mila miditra amin'ilay tantara ianao. Dia rehefa tafiditra amin'ilay tantara ianao dia hitanao amin'izay wow. Zay le fiainana vaovao. Misy tantara vaovao. Misy tantara vaovao amin'izay. Izy any anapa-kevitra. Hoy izy ianao hoe za hijery any ihany aloha vao ananina. Le fanapa-kevitra tena tsy miankina amin'ny ray ihany. Tsy miankina amin'ny ianona sy ianona io fa tena ianao rery. Dia hoy izy ianao hoe za menatra. Ny azonao fiainana ny amenatra anao ve? Ny olona mifoka sigara tsy menatra. Ny olona misotro toaka tsy menatra. Ny olona mitendra tsy menatra fa ianao ho an'ny Yesoa menatra.
nefa ilay izy ho fiainanao mandrakizay. Ny olona mamono vady tsy menatra, ny olona manao ratsy rehetrarehetra hitanareo tsisy menatra daholo ny olona, fa ianao nefa raha vao ho an'io soa dia manino menatra. Anao tsara io dia menatra. Misy problème zany. Antsika hivavaka dia ao anatin'ny mivavaka ianao raha ohatra hoe resy lahatra dia hanampy anao zay. Hanampy anao zay amin'ny torohevitra mivavaka amin'ny fanarahana ny tompo. Dia aza mijerijero ny hafa. Fa raiso ny fanapahan-kevitra androany. Raiso ny fanapahan-kevitra. Ao anatina vavaka tsika dia afaka mitsangana ianao mba hifatohanao tsara mihitsy. Raha vonona ianao, raha misy aretina ianao hositran'ny tompo ianao androany, anasitrana izy. Satria ny aretina rehetra efa netiny teo amin'ny hazo fijaliana. Ny mavesatra ao rehetrarehetra hoentiny io, hoentiny io. Aza manahy ianao, aza manany fiainanao ianao, aza manany ampitso ianao, aza manany rehefa avy eo ianao. Fa izy tena nafaka anao izy androany. Izy tena monjy anao izy androany. Fa ny ataonao fotsiny dia hoe ity aho Yeshua. Tsy haiko na mbola Jesosy ny hamantaranao anazy, mbola Jesosy ny hanatsonao anazy. Tsy olana izany. Fa tena hoe ity aho hoe ny mavesatra ao rehetrarehetra amin'ny fiainanao rehetrarehetra. Izy nefa niteny hoe makanesa ty amiko. Ianareo izay miasa fatratra, ianareo izay mavesatretana, vesaran'ny olana, vesaran'ny fiainana, vesaran'ny aretim-po. Izy amin'ny fitsarana ho anareo. Fa maivana ny ziogany eo soa. Menara amiko izy fa malemy fanasy tsy miavina am-po. Ho mpampianatra anao izy dia izy malemy fanahy izy rehefa mampianatra anao. Fa tena tongava. Raha io tena mivavaka Yeshua ho an'ny tsiraray eto androany. Tompo ianao mahita ny fony tsiraray avy. Ianao mahita ny fony tsiraray avy eto androany Tompo malala. Raha io tena mangataka aminao a Yeshua, tena mangataka Tompo malala. Mangataka Yeshua eto androany. Ny tananao Tompo no hikasika ny fony tsiraray avy. Hikasika ny fony izay rehetra mangetaheta ianao Yeshua eto androany. Ary hanafaka ianao Dada malala. Hanafaka ianao Yeshua. Hamonjy ianao Yeshua eto androany Dada malala. Ianao Tompo malala ny hikasika ny fony tsiraray avy. Kasio ny fony tsiraray avy Yeshua. Raha io tena kasio ny fony tsiraray avy. Ianao Yeshua hanala amin'ny fihetsaram-belatsihy rehetrarehetra. Ianao Yeshua hanala ny fotom-pisainana olona rehetrarehetra eto androany, fa tena hoe ny fanahinao Yeshua ny hikasika ny fo, hikasika ny fanahy tsiraray avy. Tompo tena mamindrafo ianao eto androany. Mamindrafo eto androany fanahy masina. Ianao ny Tompo, ianao ny mpamonjy. Halleluja. Iza mila vavaka manokana. Misy entina mbavaka. Amen. Tsy afaka entina mbavaka dia afaka mandroso aty aloha dia entina mbavaka. Raha hoy ianao hoe izaho te hanaraka ny Yeshua fa tena misy zavatra manakana anahy dia afaka toroana lalana ianao afaka entina mbavaka ihany koa ianao.
fa andron'ny famonjena androany, andron'ny famonjena androany. Hitanao izany fiainana vaovao izany rehefa ao aminazy ianao. Marina fa ny Tompo tsy manery. Fa zao fotsiny teny ny Tompo hoe raha menatra amiko ianao izy dia menatra anao koa izy rehefa tonga amin'ny fotoanany. Izany hoe ho avy izany ny fotoana raha menatra an'io soa ianao dia ho menatra anao koa izy. Misaotra Dada. Alléluia. Alléluia. Yeshua hikasika ny fotsika amin'izao fotoana izao. Ny fanahy masina mbola handresy lahatra ao anatintsika amin'izao fotoana izao. Inona ny manakana anao? Inona ny manakana anao? Inona ny sakana ao anatinao ao tsy handrosoanao ao amin'ny Tompo? Ny olana amintsika malagasy manko izay mifampitserijery izay satria ny fanahinao nge ny vidin'io nge ny fanahinao nge io e. Fanahinao nge io e. Alléluia.